FG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Intaha pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Antonta taratasy parlementaire roa indray no nadiniha Nivomiera mpanao fanadidina eo anivon'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza Androany. Noho ny fananan'izy ireo sata manokana no tsy nampiarahana ny Antonta taratasy niaraka tamin'ny teo aloha raha ny fanazavana. Horonan-tsara nisy nanaparitaka tamin'ny Facebook hitan'ny mpianatra tao amin'ny LTP Alarobia nahatonga azy ireo nivoaka ny faritry ny sekoly ny maraina teo. Horonan-tsara efa ela saingy natao anakorotanana ireo mpianatra ho ny tompony andraikitry ny sekoly. Efa eo ampelantanany manam-pahefana ankehitriny ny raharaha. Ny famaroan'ny faka ao anatin'ny lakan-drano isan'ny mahatonga ny fiakaran-drano eto Antananarivo rehefa misy ny rotsakorana. Saika tsetsina avokoa ny akamaroany izany. Tsy mbola atahorana kosa ny avon'ny fiakaran'ireny rano lehibe eto amin'ny faritra Analamanga raha ny fanazavana. Sary mpitandron'ny filaminana tao Ambilobe ny herinandro lasa teo ilay jiolary andany amin'ny fisolokiana amin'ny alalan'ny fampiasana fanafody mampatory. Amin'ny tetina 500 tapitrisa ariary ny vola efa azony tamin'ny olona 3 raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena nahazo vahana ankehitriny ny fianaky ny variant Omicron maneran-tany ka isan'izany nosy La Réunion sy Pays-Bas. Manany amin'ny tsy fombiazan'ny vaksiny manoloana ity variant vaovao ity ny orinasa Moderna mpanokatra vaksiny. Nadidin'ny revetrany. Manatitra ny araba to kilasy to boavy to vaovao to amin'ny Akolo TV ka manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambotsika ny vaovao dia Antonta taratasy parlementaire roa indray nodiny Nivomiera mpanao fanadidina eo anivon'ny anteny miram-pirenena teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Noho ny fananan'izy ireo sata manokana tsy nampiarahana ny Antonta taratasy niaraka ny teo aloha raha ny fanazavana Henri Florio. Androany no nandinika ny Antonta taratasy na olona roa parlementaire teo aloha Nivomiera mpanao fanadihadiana eo anivon'ny anteny miram-pirenena eny Tsimbazaza. Efa ela no teo ampelatana ny Nivomiera ity ireo Antonta taratasy ireo fa noho ny fananan'ireo parlementaire teo aloha ireo ny tombonjony amin'ny mahampikambana tao anatin'ny parlementa azy ireo no tsy nampidirana ny fandaniana ny taratasiny niaraka tamin'ireo Antonta taratasy teo aloha araka ny fanazavana azo avy eo anivon'ny filohan'ny Nivomiera Tsabotikay Honoré. Ankehitriny efa tsy eo amin'ny toerany tsony izy ireo ka antony nanaovana izao fanadihadiana izao. Antony maromaro no hanenjena ireo parlementaire ireo raha ny fanazavana. Ny Antonta taratasy dia mahakasika ny hoe karazana complice dia misy ny misy fandokodonana volam-pansakana. Dossier zany misy tapany maraina. Dia ny tapany maraina moa zany tsy tonga ilay olona voalasa fahavaopanga na solitena ary tsy misy taratasy fialantsiny tsy tonga ihany koa ny vavolombelona ao anatin'izay. Io zany dossier ban'olona anankiroa izay ancien ministre zareo fa parlement raha ny tena marina zany dia tokony niaraka tamin'ny dossier taloha ampolin'ny ireo izy saingy noho zareo ancien ministre kanefa zareo koa parlement no natonga anazy sy tafavoaka satria tafiditra ao anatin'ny zo ananany zareo tamin'izany izay anatina question anazy. Tsy sasatra miantso ireo soloavabahoaka namany ihany koa ny filohan'ny Nivomiera mise en accusation eo anivon'ny anteny miram-pirenena mba ho tonga amin'ny fotoana handraisana fanapahan-kevitra mahakasika ireo Antonta taratasy ireo. Izay no anaovako ny soava ho antsika pa député tongava satria nagnankina ny vahoaka safidy isika natokisan'ny vahoaka isika matoa tonga aty amin'ny lapa zay itomaniny be sy ny maro ty nampindramina fahefana isika ka tongava maro ary raha mifatongavasika maro tsy misy fanerena fa safidy ao anjarasika no manapa-kevitra maninona moa isika avy mirencontre amin'ny gouvernement maro
satria tsisy eo manoloana mivoaka sika hoe io zahay miaro anareo ka ny fiarovansika mivoaka dia ny fandraisasika na fepetra mifandraika amin'izao tranga zao mitodika amin'sika n'izao mivoaka malagasy ny masiny zatoy zao inona agnatany zareo Simbazaza hoe ho voaentsika satsy io no fanontaniana mipetraka manoloana ny fanenjehana ireo tompona andraikitra ambony teo aloha manana dosie maloto ary tokony hatolotra ny fitsarana avo na ny ACJ. Haroso amin'ny fandaniana ny fandaharam-potoana amin'ny fivoriam-be azon'ny Besiny maro atrehana ny antota-taratasy rehetra manomboka ny 4 Desambra ho avy izao. Ireo antota-taratasy mahavoatsiringotra mpitondra ambony teo aloha maromaro ireo. Fantatra ihany koa fa rehefa tonga ny fotoana handinihana ireo dosie mafana fanenjehana olona ambony ireo, maro amin'ireo solombavambahoaka no milentika tsy hita popoka. Vokany tsy ampy ny fetrisa ka ravamaina ny fandenihana efa natao ary tsy afaka manao ninonina ny fitsarana avo na ny ACJ. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia horonan-tsary nisy nanaparitaka tamin'ny Facebook hitan'ny mpianatra atao amin'ny LTP Alarabia no nahatonga azy ireo nivoaka ny faritry ny sekoly ny maraina teo. Horonan-tsary efa ela saingy natao anakorontanana ireo mpianatra ho ny tompony andraikitry ny sekoly. Efa eo ampelantanany manapahefana ankehitriny ny raharaha. Io na saina. Nivoaka ny faritry ny sekoly ny maraina teo nandritra ny récréation ny andiana mpianatra tao amin'ny lycée technique Alarabia. Ny kasa iazo ny lycée technique professionnel du génie civil eny Mahamasina izy ireo amaly faty noho ny fampijaliana sy vono nahazo ny mpiara-mianatra taminy. Horonan-tsary efa ela ary tsy mpianatra ny LTP Alarabia sy ny LTP GCM Mahamasina no tao anatiny no nisy nanaparitaka ho hitan'ny mpianatra tao Alarabia araky ny fanadihadiana nataony tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly Rovoakasika sy ny mpitandro filaminana. Satria raha anatin'le vidéo zany dia hoe ny mpianatra Mahamasina mamono ny mpianatra ao amin'ny LTP Alarabia dia izay misy nohatra nampisandoatra ny mpianatra tao amin'ny LTP Alarabia dia lasa nivoaka ry zareo, nivoaka ny vavady moa zany nisy apahany fa sy ny mpianatra rehetra ray manontolo koa. Rehefa tonga tany moa dia niantso ny polisy zay satria tsy tonga lavitra le mpianatra fa tonga dia nalaky ny verina. Eto dia tsara mariana fa vaovao tsy mariny iny tao anatin'iny Facebook iny satria ohatran'ny film efa nandeha talobe tany no nisy ny publier dia hoe ohatran'izao nanaovana ny mpianatra tao Alarabia ary tsy nisy zany mpianatra hoe naratra zany tao, tsy nisy maty. Teto tany amin'ny hôpitaly misy hoe sao dia misy mpianatra LTP Alarabia marary tokoa any amin'ny hôpitaly rehetra teto Antananarivo fa tsy nisy tany. Nisy ny disadisa teo amin'ny mpianatra Alarabia sy Mahamasina ny zoma lasa teo raha ny fanazavana saingy tsy nisy ny fifandonana tamin'izany. Finiavana anakorotana sy ampifandonana samy mpianatra no tao ambadika izao tranga izao. Tsy fakazahoana kely teo amin'ny ankizy ny fandrangitana angamba no teneniko hoe nisy tamin'le salon de métier io entraîneur jeune iza zao nanatitra ny mpianatra teny amin'ny bus niaraka tamin'ny censeur niaraka tamin'ny chef de travaux tsy nisy famelezana tao fa gaga tamin'ny zoma io zavatra io nisy zoma maraina tsao tanteraka io zavatra io entina nanakorontanana ny ankizy na ny avy Alarabia na ny avy Mahamasina fa efa milamina malezy nandray ndraiky ny dolo nampitandro ny filaminana na taty amin'ny direction régionale nytany Alarabia nytary Mahamasina dia efa mirindra le izy. Miverina mianatra tahaka ny mahazatra neny amin'ny LTP Alarabia ho an'ny andro ny rampitso ho ny tompon'andraikitra raha ny zoma izao kosa neny amin'ny LTP GCM Mahamasina ho fanomanana ny fanadinana izay atrehan'ny mpianatra manomboka ny andro ny zoma ho avy izao no antony fiatoana ho ny tompon'andraikitra eo anivon'ny lycée technique Mahamasina. Miantso ny mpianatra rehetra ho tony sy tsy hanay kokorontanina ary hay ampiasa ny tambazotra tserasera ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa. Facebook tokoa moa amin'izao fotoana izao dia malaza tokoa dia tanintsika mpianatra rehetra mba hampiasan'izy io araky ny tenitsika teo hoe ao amin'ny fianarana nanaovana anazy fa tsy fanaparitahana zavatra ratsy toy izao zavatra izao mety tsy nieritreretintsika hoe hitarika zavatra korotana maro fa raha tsy vao fiara-potoana niarahana tamin'ireo polisy ny zavatra nitranga-droany dia tena korotana ny zavatra nitranga tato Antananarivo ka hanetanako antsika mpianatra ny lycée technique rehetrarehetra na ty Analamanga zany na eraky Madagasikara mba ho ampiasaintsika amin'ny zavatra tsara ilay Facebook fa tsy ampiasaintsika amin'ny fanapariahana zavatra tsy marina toy izao. Eo ampelantanan'ny mpitandro filaminana ankehitriny ny raharaha ary mitoy ny fanadihadiana ahitana izay tao ambadika ny fanakorontanana ny mpianatra sy finiavana ampifandonana samy mpianatra tamin'ny horonan-tsary.
Loto mavaoafa kosa indray dia tsisy fiatraikany amin'ny mpanjifa ny anefan'ny jirama ilay vola izay takiny bankira isam-pirenena amin'ny vola izay mitetina ray faingo 7 manodidina ny $7 no alohan'ny fahatelon'ny volana desambra izao raha ny fanazavana azo miantarandrianaivo. Mialohan'ny fahatelon'ny volana desambra izao no anefan'ny jirama ilay volany takiny banky iray isam-pirenena ataoriny audit natao mikasika ny fampiasana ny vola nositrahana tamin'ny tetika Sapagoz. Namafisiny teo anivon'ny jirama fa tsy hiatraika amin'ny mpanjifa ny famerenam-bola io. Misy fiatraikany zany a reny fitakin'ny banque mondiale reny amin'ny facture-ny mpanjifa. Ny fanadiadina zany aloha zao dia mbola mitohy eo anivon'ny orinasantsika jirama fa avetrika any hoe reny tranga reny zany dia tranga miseho talohan'ny izao fitantanana izao ary indrindra talohan'ny izao fitondram-panjakana izao. Araka ny namafisiny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ampahany volany takina verina no FN Madagasikara hatreto mbola izy ny fijerena marimaritra iraisana mikasika ireo ambiny. Éligible zany fa ny la $1,700,000 manodidina $1,700,000 hitantsika ny taratasy iny zany sisa no tsy voazava ka tafiditra anatin'ny antsoina hoe dépense inéligible. Ao anatin'ilay $1,700,000 iny anefany dia ny $1,100,000 amin'iny dia tsy avetrany dia tonga dia ho averina amin'ny banque mondiale fa mbola misy zavatra angatahan'ny banque mondiale zany amin'ny jirama ilay antsoina hoe document de substitution izay mbola entina ho négociena manoloana amin'ny banque mondiale raha hoe ekeny na tsy ekeny ilay document de substitution. Raha hoe ekeny zany le document de substitution omen'ny jirama reo dia tsy aloha ilay $1,100,000 fa ny tena tsy maintsy aloha zany aloha hatreto dia ilay $634,719 voasoratra anaty taratasy iny izay tokony aloha amin'ny ilay alohan'ny fahatelo volana desambra voalaza. Tsy ahivina ny aprily 24 no nahazony jirama ny ampahany voalohany tamin'ny volana tanterana ny tetika Sapagoz io ary ny taona 24 no nisitrahana ny ampahany faharoa. Ny taona 2023 kosa no nanatanteraka ny audit ny jirama ka nahitana ireo fahabangany vola ireo. Misy fitaovana novidiana tamin'ilay volan'ny banque mondiale zany tamin'ny 2018 dia rehefa jerena nefa ny inventaire physique dia tsy hita ireo fitaovana ireo dia anisan'izany ohatra ny compteur sy disjoncteur sy matériel na branchement d'électricité. Reny zany zao voalaza fa novidiana nefany tsy hita. Dia misy ihany koa ny fitaovana izay nampiasaina tamina zavatra hafa ivelan'ilay tetika Sapagoz zany izay tsy neken'ny banque mondiale. Mitondra ny fanazavana moa ny jirama hoe nisy nandalatra ireo fitaovana ireo fa izay fanazavana resaka alatra izay zany no tsy afaka eken'ny banque mondiale satria mamatsy vola izy entina anampiana ny jirama dia tsy afaka hosoratany any anatin'ny tatitry ny any aminazy koa zany hoe alatra no tsy nampahitan'ilay izy dia dikan'izay tsy maintsy ho alohan'ny jirama ihany zany ilay mifanandrify amin'ireo compteur sy disjoncteur tsy hita ireo. Azony jirama atao ankilany no manohy ny fanadihadiana ahafantarana ny tompon'antoka tamin'ny fahaverezan'entana sy ny fampiasam-bola tamin'ny tsy tokony ho izy ka niteraka izao famerenam-bola izao. Mahakasika ny orinasa jirama izay hatrany dia hiverina amin'ny laon'ny tsikelikely manomboka rampitso ny famatsiana rano eto Andrenivohitra indrindra ny lafin'ny kalitao ranambara amin'nisitry ny rano. Ny fahasimban'ny filtre teo anivon'ny tobi-pamokarana rano dia tsy mandro seza no antony natonga ny faratsian'ny rano tonga tamin'ireo mpanjifa raha ny fanazavana Abraham Randriamana. Maro tamin'ireo mponina teto Andrenivohitra tato anatin'ny andro maro no velotaraina manoloana ny fahaloton'ny rano avy amin'ny orinasa jirama. Androany nitondra fanazavana mikasika izany ireo tompona andraikitra. Nambaran'izy ireo fa ny fahasimban'ny filtre teny amin'ny tobi-mandro seza no antony lehibe nahatonga ny faharatsian'ny kalitaon'ny rano tonga teny amin'ireo mpanjifa teto Andrenivohitra. Ankoatra izay, tsy naharaka nanoloana ny firotsahan'ny orana ireo tobim-panadiovana rano miisa 12 amin'ireo faritra samihafa teto Andrenivohitra. Ohatran'ny orana rehetra voalatsaka io tondra zavatra be dehibe zany hoe somary mavesabesatra zany ny fahadiovan'ny misy charge be zany le rano dia sahirakirana ilay station de production d'eau tsika reo manadio azy. Nifanena tamin'ny
fahasimbany filtre atao mandroseza zay tena ataontsika hoe station de pompage traitement-tsika tena ngeza indrindra de tsy nitsahatra foana ny traitement bactériologique zany hoe le fampidirana chlore ao anatin'ny reny rano vokarina reny mba rano tsy miteraka aretina zany iny tsy tapaka iny zany a na de marina nisy fotoana ohatra ny hoe navesabesatra na ny loko le rano voazaratany amitsika Ivatsikelikely manomboka rahampitso ny famerenana amin'ny laony ny kalitaon'ny rano fa tsy namponina eto andrenivohitra vokatry ny fahavitan'ny fanamboarana ny filtre teo anivon'ny toby mpamokatra rano etsy mandroseza raha ny fanazavana. Io fahavitan'ny filtre mandroseza io zany de tokony ho hitatsika anatsara ny fahadiovan'le rano voazara manodidina ny tanàna Antananarivo. Manantena zahay fa nanomboka anio zany hoe riva na rapitsoany a tokony ho hita taratra miatsara ny kalitao fa ny abiaza ny quantité d'eau moa titenena de efa nirotsakorana tao iny zany a efa mitondra ny resaky quantité fa ny fanatsarana ny kalitao zany zao no ezaka ataony société tsika Jirama zany. Ankilan'izay, manoloana ny tsy fahampiany rano amin'ny faritra samihafa, izy ny fanatanterahana ny fandatsahana orana artifisialy ho an'ny tanàna ny Fianarantsoa sy Ambositra. Tontolo letchi kosa indray dia tsy tafavoaka ny vokatra letchi any Kongo noho ny fahasemban'ny lalany avokany. Amidin'ireo mpamboly 70 ariary ny kilao miantso ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 400 député voafidy tany antoerana fanamboarana izay tsy tafiditra sy tsy misoratra akory ao anatin'ny teti-bolona mpanjakana 2024 raha ny fanazavana Michel Aranary zao. Miisa efatretsy ny mponina ao amin'ny distrikan'i Konga ary 7 isanjato amin'izany no mpamboly. Iray amin'ireo toerana mamokatra letchi betsaka eto Madagasikara raha ny fanazavana ny any Kongo, saingy vokatry ny faratsiany lalana tsy tafavoaka ny antoerana izany. Ny vokatra letchi aloha zany ao anatin'ny distrikan'i Kongo dia tena betsaka ary tsara tamin'ity taona ity. Fa ny olana zany dia mipetraka foana no ny faratsiany lalana. Amin'izao fotoana izao zany dia 70 ariary ny kilao letchi ao amin'ny distrikan'i Kongo. Misy ihany ampahany vitsivitsy aty amin'ny commune ny Tolongona sy commune ny Manapatrana mba tafiditra ao anatina train, tafiditra ao anatina masinina zany dia hoe mba tafiakatra aty Fianarantsoa. Fa ny akabeazany rehetra indrindra ny faritra atsimo dia mipetraka amin'izay hoe 70 ariary dia mihintsana dia loha fotsiny le letchi aloha hatreto. Saika ohatran'izay foana ihany isa-taona eo amin'ny 10 ariary eo ihany dia manodidina ny 80. Tamin'ity zany izy mba niakatra 70 fa dia izy zany hoe mbola hoanina ao toerana ihany fa tsisy lalana moana azy. Raha ny fanazavana tsy mbola nisy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 400 mampitohy ny fanadina mandalo any Kongo ary mivoaka ny vohipeno. Tsy mbola hita soritra ihany koa amin'ny teti-bola mpanjakana 2024 ny fanamboarana izany. Ilay teti-bola ny lanina teto aloha zany ho an'ny taona 2024 dia tsy voasoratra mazava tsara ao hoe ity misy valopy anamboarana n'ilay lalam-pirenena fa 400. Fa ny tsy fantatra fotsiny dia hoe misy bolongambola ngeza be ao anatin'iny teti-bola ho ampiasaina amin'ny 2024 iny ary tsy tena mbola voafaritra mazava tsara ny ampiasana n'ilay vola. Zay ihany no ozatra ny fampandrosoana ny distrikan'i Kongo fa na inona ezaka atao ka tsy vita io lalana io dia mandringa foana ihany la ezaka atao. Atsivina ho an'ity taona 2024 ity, 801 taonina ny vokatra letchi avy eto Madagasikara no atokana ho an'ny fanondranana. Ary any amin'ny faritra Atsinanana ny 80 isanjato ny letchi tonga eto andrenivohitra, ny ambony kosa avy any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana, isan'izany ny faritra Vatovavy sy ny faritra Fitovinany. Lafa mavao hafa kosa indray dia fanotofana tany miisa 950 no nahazo fahazoan-dalana ho an'ny taona 2024 raha toka 770 ny fangatana voaray ranambarany apipata amin'ity androany ity. Antony zamony tsy fahafenon'ny fepetra makasika ny drafim-panjariana ikatona amin'ny fomba ofisialy manomboka rapitsy kosa ny vanim-potoana fanotofana tany eto andrenivohitra ho an'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Abraham Randriamanana.
Miisa fito amin'ny fitopolo nandritra ny taona 2024 ny fangatana fahazon-dalana ho an'ny fanotofana tany teto Andrenivohitra, voarainy teo anivon'ny Apipa na ny autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. Isan'ny fepetra nojerena tamin'ireo fangatana ireo ny mikasika ny drafim-panajariana izay mamaritra ireo toerana azo totofana sy azo anorenana ho fisorohana ny fiakaran'ny rano. Vokatra izany, miisa 20 ireo toerana nahazo fahazon-dalana ho an'ny fanotofana tany tamin'ity taona ity raha ny fanazavana. Voakasika izany ny iray apa-efatra amin'ny faritra bypass. Ny asan'ny tanterana tamin'ity taona ity dia bypass manomboka aty Mahitsy Ambohimanavola ka hatraty Iavoloha. Izay ihany nahazo alalana tamin'ity. Ny antony nijanonana taty ambony eto Ambohimangakely nisy an'ny fanatanterahana ny asa rokady dia nisy lalàna nivoaka izany hoe tsy azo atao aloha ny fanotofana tany amin'iny fa mbola misy fanadihadiana ara-teknika. Ny eto bypass manomboka Mahitsy Ambohimanavola ka hatraty Ambohimanfotsy dia manatanteraka sy manaraka an'ity drafim-panajariana ity isika. Dia ireo misy loko maromaro maitsomaitso ilay teneniko teo hoe janona zone agricole ihany na toerana espace vert et loisir. Fa ny ankoatran'izay dia faritra azo ajariana avokoa. Ny tanimbary mijanona tanimbary ihany amin'ny faritra ivelany. Dingana raina mialohan'ny fanomezan-dalana amin'ny fanotofana tany ny fanatanterana ny fanadihadiana, eo koa ny fametrana ny fangatana amin'ireo rafitra isan'ambaratonga ny voakasiky ny faritra ho totofana. Misy ilay atao hoe plan d'alignement, misy plan d'assainissement. Alefa any amin'ny commune io dia rehefa dinihan'ny commune dia alefan'ny commune makany amin'ilay antsoina hoe commission remblée. Dia mandinika an'ilay dossier, midina eny toerana manadiady ary manoro ny fepetra rehetra ara-teknika, ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ao anatin'iny dossier iny. Rehefa manome fakatoavana an'ilay dossier ilay commission remblée iny dia mamerina an'io dossier io makany amin'ny commune ary ny commune raha ohatra ilay dossier zany ka mahazo fakatoavana, ny commune ihany no manome ny permis de remblée. Ao anatin'ny vanim-potoana napetraky ny lalàna izay manomboka ny 15 aprily hatramin'ny 1 desambra ny fahafahana manatanteraka ny fanotofana tany ho an'ny faritra sahan'ny Apipa. Araka izany, ikatona amin'ny fomba ofisialy manomboka rahampitso ny fanomezana ny fahazon-dalana ho an'ny fanotofana tany raha ny nambara ny tompon'andraikitra. Isan'ny antony mampiakatra ny rano ny fanotofana tany tsy manaraka ny fenitra raha ny fanazavana azo, raha ny fanazavan'ny Apipa, ny famaroan'ny afako any anatin'ny lakan-drano isan'ny mahatonga izany ihany koa eto Antananarivo rehefa misy ny rotsakorana. Saika tsetsina avokoa ny akamaroany izany, tsy mbola atahorana kosa ny fiakaran'ny renirano lehibe atao anatin'ny faritra Analamanga raha ny fanazavana miantarandrianay. Taorian'ny firotsahan'ny orana tato anatin'ny andro vitsy, toerana maro no nahitana fiakaran-drano. Antony voalohany amin'izany ny fahatsetseman'ireo lakan-drano madinika ny anivon'ny fiarahamonina noho ny fako movarinany. Amin'ireo lakan-drano lehibe ohatra mandina ny 1 metatra toratelo isan'andro ny fako voaroaka ny Apipa teto Antananarivo. Saika ahitana fako avokoa ny ankamaroan'ny sisina tatatra ireny na madinika na vaventy. Le mahatonga le faky aty zao dia le miakatra ny lodisi dia le olona tsisy baka ordira fako ary ny olona eny amin'izao hitanareo zao hoe hito eto amin'ny tatatry eto zao fako be fako aloha misy manary any aloha fa le zao fa aty aminay efa misy an'le tetikasa kosa aloha mba hoe fako sasa aloha mba alain'le RFD reny dia mamando 5 000 isam-bolana dia ny sasa movery hitanao amin'izao. Nambarany teo anivon'ny Apipa fa hatreto tsy atahorana ny ahavon'ny rano amin'ny renirano Kopa, Sisaony, Andromba ary Mamba raha ny 20 sy 20 ary androany 3 novambra 2024 saika ambany noho ny refy mety hiteraka lozany refy amin'ireo renirano ireo. Izany hoe ho an'ny renirano Kopa amin'ny Anosy iny ohatra nandritra ny 3 andro io mihiba latsaka 8.10 ka hatramin'ny mihiba 8.30 metatra ny havon'ny rano sy orana raha toka 3 metatra vao miatra ny fanairana loza manambana amin'ny loko mavo ary 4.10 metatra ny fanairana loza amin'ny tatao na loko mena. Ho an'ny Bevomanga amin'ny Kopindy 5.20 metatra, 4.70 metatra ary ho an'ny Androany 5.70 metatra ny havon'ny rano sy orana raha toka 4 metatra ny fanairana loza manambana
4 metatra ny fanairana loza amin'ny tatao. Ho any ampitatafika amin'ireny rano sisoany kosa tato anatin'ny 3 andro. Rehefa 2 metatra ny farany amboniny tamin'ny avon'ny rano sy orana. Raha toka 2 metatra no miatra ny fanairana loza manambana ary 3 metatra ny fanairana loza amin'ny tatao. Afana miatrika ny fahavaratra na mafisy ny apipa ny fandraisana fepetra isorohana ny fiakaran-drano. Fa ny rano izay arahany maso araka ny tenenina teo dia ikopa sy saony andromba ary mamba. Raha nireo fiakaran'ireo rano ireo dia mbola tena hoe ambany dia ambany izy amin'izao fotoana izao. Fa ny ankabeazan'ny rano niakatra sy izay hitantsika hoe mety misy rano miandrona dia aty amin'ny faritra ampovoan-tanàna aty any amin'izay faritra izay misy ifandraisany be indrindra amin'ny fomba mampanao am-ponina dia ny fandefasana ny fako anaty tatatra zany. Izay no tena mitarika ataoko hoe asa andavanandro ny apipa ny tatatra anankitelo lehibe. Isan'andro ny apipa manatanteraka asa fanadiovana amin'ireo faritra ireo. Fa io ilay mampalahelo araka ny tenenina teo ataon'ny olona toerana fanariana fako ny tatatra. Dia izay no manohatohana ny fikoriana ny rano amin'ireny tatatra ireny. Tsara marihana amintsika koa nefa fa ny tatatra raha tamin'izay rotsakorana latsaka teo izay dia efa vonona andray amin'ireny rotsakorana ireny. Fa ilay tatatra tenatenany anaty tanàna no misy fahatsetsenany dia tsy tafavoakany amin'ilay tatatra lehibe izay andriketanay ny rano. Nanaitra ny rehetra ihany koa izy ireo samy andray andraikitra. Ny paikady moa izany dia manohy ary manao mafy ny asa atao fa raha teny koa manentana izahay. Araka ny teneniko teo hoe tatatra lehibe anankitelo ireo no tena andraikitray ny fanadiovana anazy. Fa manomboka miditra any amin'ilay atenatenan'ny tatatra any izahay amin'izao fotoana izao ary mifanatona amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny SMA amin'izay tatatra mety hoe tsy voakasika hatramin'izay. Mety hoe tsy andraikitra ny apipa fa miditra izahay zany amin'izao fotoana izao mba tsy hitarika loza sanatria. Rehefa avy eo tsy fanatanterahana an'ilay asa manodidina ny tatatra lehibe anankitelo. Dia manentana raha teo ihany koa ny mponina mba tsy hanary fako any anatin'ny tatatra. Ankoatra ny fikodjana ny tatatra lehibe, misy ihany koa ny station de pompage entina mihezana ny fiakaran-drano io. Izany ny station de pompage etsy anaty hazo, Isotry, Ampefiloha, Ambodin'ny Sotry ary 67 hectares. Tsy aivina, 3 no mifanometanana amin'ny fikojakojana ny tatatra eto Antananarivo. Ny apipa no misahana ny tatatra lehibe, ny commune renivohitra Antananarivo sy ny SMA kosa no misahana ny tatatra amin'ny réseau secondaire sy tertiaire. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialoha ny dirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo ary. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. 2 fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Envoul, toujours à 1000 arrières. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan.
Andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,20 monja. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrières jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est pas tout. Profitez de 15 jours sur tout Canal Plus pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal Plus. Mety an-tapany faharoany vaovao isika dia tsy mbola azo ny Madagasikara ny famatsiam-bola avy amin'ireo firenendehibe mahakasika ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary namafisa minisitra tompon'andraikitra izany ambinina Ravelorsa. Atreto tsy mbola azo ilay famatsiam-bola avy amin'ireo firenendehibe manan-karena izay tokony hisitrahany Madagasikara izay mitetina $100 miliara isan-taona hoentina hanatsarana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Fanampina izay tokony alohan'ireo firenena manan-karena amin'ireo firenena mahantra hiara ny vokatra izay fiovaovan'ny toetr'andro izay. Atreto mitoeraka izany ny asana dia tsy misy azy ity fanampina ity raha ny nambarany nandritra ny famorina mpanao gazety ny maraina teo. Na misy na tsy misy ny 100 miliara isan-taona avy any amin'ny firenena-bavety fampizarany firenena tatsimo izay misedra mivantana ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy maintsy mandroso ny fanjakana ary izany reny efa hitantsika ireny amin'ny politika fambolekasy hitantsika ihany koa ny filoham-pirenena nametraka ny ligne budgétaire ny ministère ny tontolo ihany ny fidianana roplanina anaovana ady amin'ny afina avion bombardier d'eau toy izany ihany koa ny tazantsika ny famatsiana ny ceinture verte tany atsimo voalohany amin'ny tetikasa tany atsimo nisy tetikasa goavana ara-tontolo iainana anaovantsika n'ilay stabilisation de dune. Inaraka izany mety hoarany maripana vokatra izay fiovaovan'ny toetr'andro izay raha toa ka tsy ampy ary tsy misy ny famatsiam-bola avy amin'ireo firenendehibe hoentina hanatsarana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Trangam-piarahamonina kosa indray dia saro mpitandron'ny filaminana tao Ambilobe ny herinandro lasa teo ilay jolary andany amin'ny fisolokiana olona amin'ny alalan'ny fampiasana fanafody mampatory amin'ny tetina manodidina ny 500 tapitrisa ariary ny vola efa azona tamin'ny olona 3 raha ny fanazavan'ny larana efsa. Nanomboka ny taona 2024 no nitranga ny fisolokiana vola aman-karena amin'ny alalan'ny fampiasana fanafody fampatoriana izay mbola nitohy tamin'ity taona ity. Ny faha 14 novambra lasa teo fa no voasambotra ny sampam-pikarohana adieloko abehivavy tao Antsiranana tao Ambilobe ilay jola raindainy amin'ny fisolokiana. Raha ny fanazavana, vola aman-karena mitetina 500 lavitrisa ariary no efa azon'ity lehilahy ity. Ny kompania Ambilobe dia tratra zany ity le bandy anankiray ity izay manana raha maromaro moa izy ka noentina taty Antsiranana natao famitorana naseho an'ireto olona telo samihafa ireo ilay sariny ary fantatra fa tena io marina ilay olona nisoloky tamin'ny 2020 sy 2021 io dia ny fohy natao fohy moa zany ny trano ny tany Antananarivo tany izay fiarah-miasa amin'ny DPJ Sax dia tsy nahitana ninona fa ny fohy corporel izay natao taminy taty amin'ny bureau kosa dia nahitana comprimena fanafody izay mampatory ka io zany
no hita tamin'izany fotoana izany. Efa manana fomba fiasa manokana ity mpisoloky ity raha ny fanazavana. Zany a mode opératoire ny ampiasain'ity ranamana ity. Ny fomba fampiasany tamin'ilay voalohany zany a modiny bip miantso olona telefona izy dia magnandefa crédit eo amin'ny 10 000 ariary. Iny crédit zany a no hoentiny anaovana relation voalohany. Dia tahaka zany koa zany a ny amin'ny faharoa. Tahaka zany koa ny amin'ny fahatelo. Fa dia mbola rahana fampitomboana vola. Zay koa zany atao fampitomboana vola 20 000 ariary ampitomboana folo dia manome 200 000 ariary. Ohatran'izay tolo zany mode opératoire fampiasaina dia io zany a rehefa tena tafapetraka amin'ilay olona izy dia ataony am'izay zany fampisotroana le poizina dia zay zany no mahatonga anazy fisolokiana avolenta zay ataony. Efa eny am-pelantanany ny ampitandron'ny filaminana ankehitriny ireo olon-dratsy ary miandry ny fotoana hitsarana azy. Misa 4 izy ireo no tafiditra tamin'ity raharaha ity ary olona 3 no voasoloky nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025. Entanina hatrany rehetra omaly manoloana ny tranga toy izao. Lamavao hafa kosa indray dia tsy mandeha ny tsenan'ny elo vita gasy na eo efa miditra tsikelikely ao anatin'ny fotoanan'ny fahavaratra izay isika izao. Miakatra amin'ny vidin'ny akora hoy ireo mpanao asa tanana izay no antony mahalafo azy raha mitaha amin'ireo elo vita sy no misy larana ary zao. Nisehatra amin'ny fanamboarana elo vita malagasy efa 5 taona izao ity renim-pianakaviana iray ity izay nanaiky ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety. Sehatra iray izay mitady tsy ho tafarina amin'izao raha ny fanazavana ny fanamboarana elo vita malagasy. Miakatra ny vidin'ny akora fototra ampiasaina amin'izany ary sahirana ireo mpanao asa tanana. Ny akora no mialafo fa na ny alafo ara ny akora mbola prix anay tamin'ny 200 ihany angamba zao aloha mbola prix anay amin'ity satria le olona zany mbola tsy manana fahafahana hividy mihitsy de tsy maintsy voatery zay hoe nanajanona an'le izy nefa ny ara mbola hoe tsaotsao zao hoe mbola hiakatra indray mpandeha indray satria nanomboka janvier nakaty zao intelo niakatra ny vidy lamba. Eo amin'ny anina izy zao taloha 15 000 francs dia efa nahazo tamin'ny metatra tamin'ny 2 taona lasa farafahalafony 25 000 francs. Zao zany ianao tena minimum tena 25 000 francs fa misy ara ny mihoatra zay. Misy ara tena hoe tsy azona ety maka amin'ny rouleau zay fa raha ohatra hoe mandeha metatra sy ny rehetrarehetra tsy tena mbola lafo be mihitsy. Eto an-toerana no anjifan'ireo mpanao asa tanana ny lamba hanamboarana elo raha toa ka afarana ny ivelany ireo pitsopitsony hafa toy ny vy. Raha mandina ny 520 ny elo vokariny isan'andro rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao ary fotoana mampandeha tsena amin'izao zara raha misy ny mpanjifa iray isan'andro raha ny fanazavana. Fa raha ohatra hoe fahavaratra ohatr'izao zay matetika tokony be asa be mihitsy. Indraindray ary zay andray andro mety hoe tsy mahalafo. Mety hoe tsy mahazo commande akory ary indray andro amin'izao. Teo aloha raha fotoana fahavaratra teo aloha minimum raha ohatra ka le hoe olona tsirairay zany dia minimum 10 minimum zay no mandray commande isan'andro zay. Ny orinasa matetika misy maromaro fa tamin'ity zao tena tsirairay ny orinasa ary mbola tsisy ohatry ny tany amin'ny volana septembre tany zareo nanontany devis dia zao izy tsisy mamaly mihitsy fa mbola miandry zay daholo izy zao. Raha ampitaina amin'ireo elo vita sonoa mitobaka eto amin'ny tsena anatiny, lavo kokoa saingy mateza lavitra ny elo vita malagasy raha ny fanazavana. Raha toa ka R1,00 ny mora indrindra amin'ny elo vita sonoa, mandidina ny R4,00 ny mora indrindra amin'ny elo vita malagasy. Maro ihany koa ireo renim-pianakaviana no miady rery amin'ny fitadiavana isan'andro. Isan'izany ireo renim-pianakaviana miasa eny amin'ireny toerana famakiana vato ireny. Maro no mitaizany zanany no sady miasa. Misy fiantraikany amin'ireo ankizy anefa izany nambinina raha velorso.
izy no rasoan'irina Ernestine 5 taona efa mahery 5 taona no nanaovana ny asa famakina vato mikarama 3,000 ariary isan'andro ny tenany manomboka amin'ny 9 sasany maraina ka hatramin'ny 5 hariva ny fepitaona iasana eto amin'ity toerana ity izy sy ny zanany vavikely mbola voa 2 taona latsaka no miaraka eto zara raha mahazo iray barika mandra-pahatongavany hariva zao ny ataonay ety isan'andro raha sakafo vady zay koa dia le mahazo iray barika dia tsy sakafo zay no tena mihina an'izay ka masina ilay hoa ty madika be sanako ty dia iray barika indraindray no azo 3,000 no azonay indraindray laron'olana dia tsy manome vola ny patrona fa tsisy tsy masira maintsy hoetiko manaraka anaty foana isan'andro satria tsisy mipay za dia zao foana ny ataonay mianaka teakarera zao izay hitanareo zay dia babena fa tsy mety mipetraka mihitsy izy ao mivatafo ka hatramin'ny marainy andro nefa ny ary zao mbola tsisy ray barika akory izy zao miady irery ity renim-pianakaviana ity raha ny nambarany zara raha misy fandraisana ndraikitra avy amin'ny vady andefimandriny raha ny fanazavany hatrany tsy mandeha miasa vady tsy madika be hita firy rehefa hitanao ihany dia la mody izy fa indraindray isaka tapavolana izy vao mody indraindray ary izy rehefa mamamama vady tsy mitondra minina fa mody madika ireo renim-pianakaviana sasany kosa misy amin'izy ireo mametraka ny zanany amin'ny fitaizana zaza sahirana sahirana dia tsy maintsy nikarama nefa mitaizakely dia tsy hita zany izay ametrahana an'ilay zazakely satria ny karera tsy azo hitondranankizy matony vovoka matiny 9 andro reny karera be eto amin'izany zay tena ny asa dia matony vovoka ary mety fa le fitaizana zazany tsy mory zany ve ny olona mitaiza zaza hikarama be saika zanaka mpamaky vato avokoa no ankabeazan'izy ireo mipetraka eto amin'ity akany iray ity ny fijaliana rano no olana lehibe sedrany reto ankizy reto noho izay fiovaovan'ny toetry ny andro izay raha ny nambarany ampitaiza azy ireo tamin'ny tsisy rano teo zahay dia manao an'ity zany dia hoe tsisy rano tonga misy tety aminay tety dia ny zany lehibe no nanao an'reto hoe ho ampiasainay avy amin'ny alalan'ny orana kanefa ny taty arina nisy ny changement climatique dia lasa tsisy mihitsy indray koa ny orana ny rano tsy tonga dia lasa mijaly be zahay satria hitatsika raha teo hoe tsisy rano ampiasaina ankoatran'ny ranon'orana raha tokony ho izy ankizy mahery ny 70 no mipetraka eto amin'ity toerana ity ary saika zanak'ireo olona sahirana sy zanak'ireo mpamaky vato avokoa no taizaina eto na izany aza mba misitraka ny zo tahaka ny ankizy rehetra izy ireo na dia zanak'olona sahirana aza si do re mi re do re mi re lamavao hafa kosa indray dia nisantarina tany Tomasina ny fambolekazo mividy fitay iray mamboly hazo iray izay karakarain'ny orinasa Telma ny fokotany Andranomena ao anatin'ny commune Tomasina suburbaine no nametrahana izany ho an'ny faritra Atsinanana Henri Flore nosatarina tany amin'ny faritra Atsinanana ny dingana faharoa amin'ny tetikasa mividy finday iray mamboly hazo iray izay karakarain'ny Telma tahaka ny efa natomboka teto amin'ny faritra Nalamanga ny volana novambra 24 lasa teo ho fanohizana ny efa vita amin'ny fanatratrarana ny vina ao amin'ny fandrakofana ala ny Madagasikara no tanjon'izao tetikasa izao amin'ny alalan'ny fividianan'ny mpanjifa finday iray no ahafahany mandray anjara amin'izany raha ny fantatra ny faritra Atsinanana izay tafiditra ao anatin'ireo faritra efatra anatanterahany Telma sy ny orinasa bondy tetikasa fambolekazo ka ao amin'ny fokotany Andranomena ao anatin'ny commune Tomasina suburbaine no nametrahana ny toeram-pambolekazo izay ho tsinjaraina amin'ireo mponina resilahatra amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. Ty pépinière ty zany dia tohany le tetikasa efa nanomboka tamin'ny heritaona miaraka amin'ny Telma. Tamin'ny heritaona dia zanakazo 10 alina no nambolena tany amin'ny faritra Analamanga mba hanandrana an'le modèle ny fiara-miasa. Dia nandeha tsara le modèle dia resilahatra Telma sy bondy hoe atao faritra anankiefatra amin'izay le tetikasa. Faritra Atsinanana, faritra Analamanga, faritra Menabe ary faritra Boeny. Any Analamanga sy Atsinanana
dia atao hoe agroforesterie le tetikasa dikan'izany hoe mamboly ohatra hoe hazo fihinam-bo sy hazo afaka azo ampiasan'ny tantsaha. Any faritra Boeny dia ala onko no ambolena na azo atao koa hoe mangrove, ary any faritra Menabe dia baobaba ny karazana tena ambolena any. Aty Atsinanana dia azo 5 sy 2 alina ny ambolena aty amin'ny tany tantsaha fotsiny, dia 520 ny tantsaha miara-miasa miaraka aminay mba hisehatra amin'ity tetikasa aty. Biby safidy ny zanak'azo fihinam-borany nambaran'ireo tantsaha no sady mety tsara amin'ny toetany any an-toerana. Ireo tantsaha resy lahatra no fampiraharaha-mivantana amin'ny orinasa bondy ahafana izy ireo misitraka ny zanak'azo sy ny fikarakarana ary ny fanaramaso ny fahasalaman'ny voly mandra-pahitana ny vokatra andrasana. Ny fiaraha-miasana amin'ny tetikasa bondy dia ao anatin'ny 10 taona zany zay miara-miasa. Voalohany indrindra 5 taona le hazo ambolena, dia rehefa après afaka 5 taona iny zany dia mamokatra le hazo tahaka ny voankazo sy ny sisa, dia ny kakazo zany na le voankazo mipetraka ao anay. Fa ao anatin'le 5 taona iny zany dia niatsasany vokatra anjare bondy, niatsasany vokatra anay. Rehefa tapitra le fepy taona zany ny fanarana dia mipetraka ao anay le zanak'azo eo amin'le toerana. Mitondra vokatsoa anay tantsala izy satria voalohany indrindra dia fiarovana an'le tontolo iainana. Faharoa mitondra tombotsoa anay eo amin'ny resaka fidiram-bola, dia eo amin'ny resaka fampitomboana ny traikefa, eo amin'ny fahatelo zany dia eo amin'ny fitadiavana lalam-barotra. Zanak'azo iray hetsy fototra no ovolena sy ho arahy maso akaiky mandritra ny 5 taona manerana ireo faritra 4 izay voafaritra ny tetikasa amin'ny ity andiany faharoa ity. 5,000 alina fototra amin'io no natokana ho an'ny faritra Atsinanana izay vinavinaina fa azo avadika ho vola ho an'ireo tantsaha izay miara-mombonantoka mivantana amin'ny orinasa bondy. Tontolon'ny baolina kitra ny santarantsika ny maresaka iraisam-pirenena. Lionel Messi no nandrobaka ny Ballon d'Or 2024 avy amin'ny France Football fa ampitony izy no nahazo izay amboara izay fanadina. Lionel Messi. Rehefa niato eritaona no nivalana retina Covid-19 niverina ny fanomezana ny Ballon d'Or tamin'ity taona ity. Noromban'ilay Argentin Lionel Messi ny Ballon d'Or 2024 izay fampitony ho azy. 30 ireo voafantina ho isan'ny mpifaninana sy nofidiana tamin'izany ary isan'ny nisongadina sy tsara toerana ihany koa i Robert Lewandowski avy eo amin'ny Bayern de Munich. Teo amin'ny laharana fahatelo nisy ilay Italo-Breziliana Jorginho mpilalao Chelsea ary tany amin'ny laharana fahaefatra no nisy ny Karim Benzema mpilalao mpanafika ao amin'ny Real de Madrid. Tany amin'ny laharana fahaenina no nisy ny Cristiano Ronaldo, fahafito i Mohamed Salah ary tany amin'ny laharana fahasivy no nisy ny Kylian Mbappé. Raha nambarany tompona andraikitra isan'ny tombono an'ity mpilalao Argentina ity ny fandrombahana ny Copa America ny taom-pilalaovana farantio. Nandritra liranonana nisy ihany koa ny mari-pakasitrahana natolotra ny Lewandowski izay voaositra ho mpilalao na fatball be indrindra ary ny ekipa anglisy Chelsea no nahazo ny klioba mendrika tamin'ity taona ity. Maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia mahazo vana ankehitriny fianaka ny variant Omicron maneran-tany isan'izany amin'ny Nosy La Réunion sy Pays-Bas. Manay amin'ny tsy fahombiazan'ny vaksiny manoloana ity variant ity ny orinasa Moderna izay mpamokatra vaksiny fanadina. Olona iray tamin'ireo marary miisa 9 no ahahina nanaovana ny fitiliana tao amin'ny Nosy La Réunion androany no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina variant Omicron. Raha ny fampitam-baovao, mpandeha iray avy any Mozambika nandalo tao Afrika Atsimo ary niazo an'i La Réunion ity voatily fa mitondra ny variant Omicron ity. Niato tao anatin'ny 3 andro ireo sidina miditra La Réunion raha ny fanapa-kevitra noraisin'ny tompona andraikitra ny an-toerana. Ankoatra izay, nisokatra ho an'ireo ankizy 5 hatramin'ny 12 taona marefo ny fanaovam-baksiny ao Frantsa raha ny fanambarana nataon'ny tompona andraikitra ny fahasalamana ny an-toerana. Izy ankilany, miroso amin'ny fijerenana vaksiny fanefitra manoloana ity variant vaovao ity ankehitriny ireo manampahaizana siantifika amin'ireo orinasa mpamokatra vaksiny. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manakatona vaovao tamin'ity androany tiangasanao manaraka izany mandrosoa asina dôlto.
Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arrières. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.